mihitsy ireo tantsaha malagasy no mampiasa ny masomboly voafantina sy tsara kalitao. Antony iray mahatonga ny vokatra tsy mahafa-po na tsy ampy mihitsy azy izany. Ny fampiasana masomboly tsara kalitao sy voafantina dia mety hampiakatra hatramin'ny 30 isan-jato ny taham-bokatra, ka izany indrindra no ampirisihana tantsaha mba hampiasa masomboly voafantina sy tsara kalitao. Avy any amin'ny faritra Fito eto Madagasikara indray, ireo mpitsirika masomboly 20 nanao fianianana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ny 12 Avrily 2024. Mianiana fanatanteraka ny asa mampitsirika masomboly ahy ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona. Fa miezaka koa zany tsika hoe ho aparitaka ny faritra 13 zany izy ireo dia mamaly an'izay filamin-tantsaha zay sy filamin-firenena zany. Ka ezaka anisany mbola ligna nataonay zany ny fampitomboana tsikelikely amin'io raha ny faniriana dia tonga hatrany amin'ny distrika na ny commune mihitsy azy. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ho amin'ny fanatsarana sy fampiakarana trano ny vokatra masomboly tsara kalitao sy voamarina eto Madagasikara izao fampitomboana isa ny mpitsirika masomboly eny anivon'ny faritra izao. Madagasikara miroso ho amin'ny fampitantena